Fantarana avy momba lalam-pandrenana azo antoka avy ireo mpikambana vaovao. Teti-bolana ena ho an'ny sosialy tsy androsy Madagasikara raha tsy atosika ny tantsa hoy ny solombavambahoaka Rastany. Syndicat ny mpiasan'ny positra mitaky ny fialan'ny ministra. Misaotrana ao an-trano misafidy ny fahitalavitry ny MBS ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao araka ny fahita tao anatin'ny lohateny teo ary dia ny tokona ary ny lanja sora-bavianty androany syndicat ny mpiasan'ny positra malagasy dia ny Antaninarenina antony maromonina tonga ny fitokonana ary isan'ny nangatahiny ireto syndicat ny mpiasa ao anatin'izany ny anesorana tsy misy atakandro ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra teny antoerana ary Njavandre Mahefa sy Tahiry Nyaina. Orakoraka ary tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka androany no nanehoany ireto mpiasan'ny positra ireto ny alahelo sy ny fitakiny manoloana ny endrika tsy fahaiza mitantana sy ny jado nataon'ny ministera mpiay azy ireo raha ny fanazavana. Maro loatra ny endrika antso-jay sy ny fanaovana tsinotsino ny mpiasa ka mitady anjaka tokana ny ministra ao anatin'ity orinasa-panjakana ity araka izao fanambarana nataon'izy ireo izao. Voalohany tsy ekenay ny fitsabahan'ny ministra amin'ny fitantanana ny positra malagasy. Ny lalàna no mametraka fa manana autonomie de gestion ny orinasanay ary fiahina ara-teknika ihany no andraikitry ny ministera. Faharoa, lavinay marindrano ny fikasan'ny ministra hanovany statut ny positra malagasy arak'izay tiana hanaovana azy entina hanao ny anjakazakao ny zarazarao anjakana ny orinasa. Lalàna tompoko no nametraka ny statut an'ny orinasanay nefa décret no kasainy nga ministra hanovana izany. Respectons ny parallélisme des formes tompoko. Leçon de droit première année zany. Fahatelo, hita ary tsapa fa tsy mahay administration publique ny ministra sy izay manoro-hevitra azy. Hany ka nany avancement administratif any mpiasa raha ve dia tsy atao soni. Fahaefatra, tsy pahanay tanteraka ny fikasana anilika ireo mpiara-miasa atao amin'ny positra malagasy izay ao anaty fifanarahan-kasa ECD, contrat de travail ECD. Olona tena miasa ireo olona ireo, herin'ny orinasa ireo, fa indrindrindrindra mamelim-bady amanjanaka avokoa izy ireo. Fahadimy, tsy ekenay velively ny fanaovana tervaimanta anerin'ny positra malagasy hiantsoroka ny tetikasan'ny nga ministra izay hita fa tsy mampidi-bola velively ho an'ny orinasanay fa nataony fotsiny mba haninona entina hitazomana ny sezany. Farany, miangavy anareo mpitondra fanjakana izahay mba hanadiady lalina momba ny fiasan'ity ministra ity satria manimba endrika tanteraka ny fitondram-panjakana ny zavatra ataony sy ireo mpiaradia aminy. Noho izany, mitaky izahay ny andraisanareo mpitondra fanjakana fepetra entitra dia ny fanesorana ny ministra Ramahery John Andriamanohisoa amin'ny toerany tsy misy atakandro. Nilaza moa ny tompona andraikitra iray eo anivon'ity orinasa-panjakana ity fa izy tokoa ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny positra malagasy. Mbola tsy nilaza kosa ny ministera ho izy fa ho privatizena ny positra malagasy ary tsy misy ny fikasan'ny ministera androka ny mpiasa. Nanamafy kosa ireto syndicat ny mpiasa ireto fa endrika fampandrina drisa fotsiny ihany sy izany faranzavana izany. Tsy dia tsy tompoko lavinay marindrano satria tsy fanavaozana mihitsy ny fizarana ny positra malagasy ho anankitelo fa famonoana ary ahoana no eritreretanao hoe service postaux atao epika ary service financier atao société anonyme izay entina omena opérateur privé mialatsiny amin'ny teny frantsay ho faty any amin'ny positra ho faty amin'ny positra dia izany ve no atao hoe fanovana fanatsarana tsy mino an'izany kosa ary za tena mieritreritra hoe tsy mino an'izany aho hoe tsisy hoahilika izany fa resaka aminona hafa izany. Milaza ny tsy hijanona moa ny hetsika raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo.
eo amin'izay vavaony fitakiana izay hatrany dia mitohy hatrany ihany koa ny fitakiany mpandrarany université ny Toamasina rehefa tsy novalin'ny tompon'andraikitra ny fitakian'izy ireo mahakasika ny karamandy. MBS Toamasina. Fanambarana no nanairan'ireo mpandrarany université te Toamasina ny fahatarany karaman'izy ireo sy ny tsy firarahiana ny zo tokony hositrahany. Iamafy ny fitakiana ireo mpandrarany mivondrona anatin'ny paty rahampitso eo alohan'ny ofisy ny baccalauréat any an-toerana. Ikatona avokoa ireo toeram-piasana rehetra hatreny amin'ny présidence noho izany. Dilazatra moa izy ireo fa tsy hitsahatra anao hetsika raha tsy mivaly ny fitakiana. Tara be ny fahatongavan'ny karama ary efa mihoatra ny 10 andro. Sisy tanteraka ry fitakianay teo aloha ireo. Noho izany dia tapaka araka ny fivoriam-be natao an'io fahatelopolo ziona taona 2024 fa manomboka ny voalohany volana Jolay 2024 dia sy ho tonga hiasa ny mpiasa mpandraharaha rehetra eto amin'ny université ny Toamasina mandra-pahazahoanay ireo fitakianay ireo. Izay spatua dia manohana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filan-kevim-pitantanana mikasika ireo namanay 106 ny ary hanara-maso akaiky ny fandraisana ireo rehetra mivoaka ny ary hanara-maso akaiky ny fandraisana ireo rehefa mivoaka ny poste budgétaire. Ny spatu sampana Toamasina dia manohana ny tolona izay ataony spatu sampana Mahazanga. Ireo 106 ireo zany dia contrat local nandraitrana an'zareo dia hatramin'izao zareo miasa ary mampandeha ny raharan'ny université ato mananjanaka izy ireo ary misy efa tena efa ela dia ela misy efatra taona efa niasa tato université nefa tsy mandray karama hatramin'izao nefa miasa. Ny vavaony Toakarena dia nilaza ny teo anivon'ny OMH fa mety hisy fiakarany vidin'ny solika atoato ahina mety ahina mafindray araka izany ny mety ho fiakarany vidim-piainana ankoatra izay efa iainana amin'izao fotoana izao androany ary dia pahay Toakarena iray no nitafa tamin'ny mpanao gazetiny teny Ankatso mahakasika indrindra izay lafy ny vidin'ny solika izay Germain Menjanahary sy Mathieu Prince. Tsy afaka aferana ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny pahay Toakarena iray androany saingy azo atao tsara kosa ny mifehizandy ao anatiny. Mazava nefa ny olona goavana eto Madagasikara momba ny fampananana asa izay isan'ny fototra ifaharan'izany ihany koa. Tsy misy afa-tsy ny fifehezana amin'ny fampidiran-ketra mantsy no vahaolana voalohany amin'izany kanefa ny eto amintsika aza betsaka no mivelona amin'ny sehatr'asa tsy ara-dalàna na ilay antsoina hoe secteur informel no ny fahantrana misy eto amin'ny firenena. Ny solika ny anisan'ny vokatra ataontsika hoe stratégique vokatra stratégique eo amin'ny famokarana satria izy no angovo zany hoentintsika mamokatra ny amin'ny fitaterana na ny amin'ny orinasa sy ny maro isan-karazany zany na ny eo amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana ary dia raha totsika ka mampiasa an'ireny le fomba moderne ireny zany dia ilana solika avokoa ka vokatra zavatra dia kajiana ny solika ho isan'le atao hoe consommation intermédiaire zany ho an'ny seha-pamokarana maro isan-karazany raha toa ka misy ny fahafahany tsirairay avy mampitombo ny asa zay ataony eo am-pelantanany mba ahafahana mahazo vola hafa ihany koa zany malona zay vekarany vidin'ny solika izay dia ao aoriana kely eo dia mety tsy dia tena hisy fiantraikany goavana loatra ny fiakaran'izay sondrom-bidin'ny solika izay kanefa raha antsika malala mikasika ny politika ny asa eto Madagasikara. Mitaky andraikitra goavana sy paikady matotra avy amin'ireo ministera sy ny fitondrany izany ho hiatrany ny nambarany. Na tiana na tsy tiana manko dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny vidim-piainana ihany koa ny fiakarany ny vidin'ny solika. Ny azontsika atao dia ny hoe ahoana ny ahafahana zany mahazo an'ilay fanamarinana toerana ny vidin'ny solika faran'izay lava indrindra azo atao. Rehefa tonga ny tsy azo anoharana zany dia miakatra ny vidin'ny solika ary eo indrindra no tsy maintsy
vokatra le hoe fiakaran'ny sondro mety-piainana dia mitady atao hoe loharanombola hafa ny olona tsirairay avy ahafahana mameno ny banga vokatrizay zavatra zay dia mahazo vahana zany ny sehatra tsy manara-dalàna eo amin'izay le fiariana zay ka tokony teny zao koa dia mitondra zany ny takady rehetra ny gouvernemanta sy ny ministera isan-tsokajiny. Raha tsy aivina dia efa nisy ny filazana fa nisy ny fiaonana izay nataon'ny filoham-pirenena io ny taona 2024 iny tamin'ireo mpandrara solika teto Madagasikara. Tsy araky ny nampizony maro anefa ny zavan-tranga fa 500 ariary no fienana tamin'izany. Nidina ny vidin'ny solika maneran-tany ny fiandohan'ny valanaretina Covid-19 tsy nahitana fienany ny teto Madagasikara. Eo amin'ny vaovao serasera sy ny asa fanaovana gazety kosa indray ary dia anisan'ny mbola miteraka resabiatra amin'izy izao ny mikasika ilay horonan-tsary navoaka ny mpanao gazety ny France 24 Gaël Borgia ny mahazo indrindra ny olona tratry ny kery any Atsimo mpanao gazety iray mpikambana ao anatin'ny Reporters sans frontières na ny RSF no naneho ny heviny makasika ity raharaha ity. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Mbola mitohatra amin'izao ny fanaratsiana sy ny fanenjehana ilay mpanao gazety ny France 24 miasa eto Madagasikara rehefa namoaka ny zava-misy marina iainan'ireo vahoaka tratry ny kereny Atsimo. Tsy tokony ho adevitra intsona nefa izany ho Irandi Doni solotenan'ny Reporters sans frontières eto Madagasikara. Lesina sy fitadiavam-baolana hamana io olana goavana ny Atsimo io no tokony eritreretin'ny fanjakana hoy izy fa tsy tokony ho lany andro amin'ny fanenjehana mpanao gazety manao ny asany indray. Gaël Borgia de lasa problème national, lasa affaire d'État, lasa affaire internationale. Amiko hoe lasa metsika importance ambony loatra tokony tsy ananany iny zavatra iny zay azoko atao hoe anecdote ihany ohatrany hoe misy olanao reportage momba ny 4 mitsindroka fako tetsy Antananarivo dia imenimena dovy ny olona efa mahina angatsy izy ohatr'izany eto Madagasikara ka ohatrany olona hoa manao reportage na SDF any Paris dia imenimena avy frantsay na ny amerikana tsy fantako hoe ngatsy izy tsisy afa-tsy izany eto aminay be da be nge jereo amin'ny raha ohatrany hoe abonné amin'ny canal sat be da be ny reportage momba zavatra tsy manjary eran-tany avoaka ny média eran-tany isaky ny firenena raha imemena ohatran'izany foana ny firenena dia tsy izy dika fa ireny zavatra ireny ary aseho mba ahitany fanjakana mba himpamitondra hoe mila miezaka mbola mila ezaka atao hanatsarana ny fiainam-bahoaka izany no tokony ho lesona ho tsoahana amin'ilay izy fa tsy hoe akory hoe andeha hanenjika mpanao gazety na andeha hanenjika antsy ary marina diso lainga tsy izy dika an'izany amiko fa mahaiza makalesona amin'ny zavatra miseho zay ny tsy ampy eto amintsika. Disy fa valindray araka izany ny mpitondra ho hiatrany ity mpanao gazety ny solotenan'ny RSF eto Madagasikara ity. Ny voka-dratsiny dia hiaratsy ny sarintsika zany sary Madagasikara eran-tany satria sady tsy vitany hoe tsy mikarakara an'le au lieu de hoe mialatsiny amin'ny teny vazaha hikarakara an'le olana fototra amaly olona fototra zay keresy fantrany dia manenjika mpanao gazety indray natao manenjika ny olona zay manoro lalana sy milaza hoe ato misy tsy mety ato misy tsy mety dia tsy haiko vetsika fa ny zavatra tsika misy tsy mety foana tsy hoe mety daholo tsy isy kianina dia mpanao gazety zany mba manao an'izay ty ohatra mba tsy mety kely ka raha isaky nitinao an'izay izy dia hoenjehana hitako hoe diso fahavalo ihany amin'izay fotoana zay. Ny tsapa dia manao ny fomba rehetra ny fanjakana hanakomana ny fahoriana iainany vahoaka eny fotony. Hany ka rehefa misy ny mpanao gazety mahasamana tsikafona ny zava-misy dia fanaratsiana sy fanenjehana trany no ataony ny fanjakana. Raha tena miasa sy vonona mahany olana any Atsimo tokoa mantsy ny fanjakana dia tsy tokony ho lany andro hanenjika ity mpanao gazety ity. Marary tanteraka kosa amin'izao ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ankoatra ny fiantraikany valanaretina Covid-19 dia tsy ampy ny tohana avy amin'ny fanjakana manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana fa ihany koa eo amin'ny fampiroboroan'ny ara-toe-karena ny lafiny ara-tsosiala nefa ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Nzavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malala. Ankoatra amin'ny fanampiana rabola avy amin'ireo mpiara-monina antoka avy any ivelany isan'ny mampidi-bola be indrindra ao anaty kitapo-bola mpanjakana ny sehatra tsy miankina. 10 hatramin'ny 30 isan-jaton'ny vola miditra ao amin'ny kitapo-bola mpanjakana dia avy amin'ny hetra alohan'ireo orinasa tsy miankina avokoa. Amin'izao fotoana izao anefa saika mikorosofahana avokoa ny ankamaroan'ireo orinasa tsy miankina eto amintsika. Tsy fantatra mazava izay politika ny fitondrana ampiroboroboana azy ireny. Raha tsika zao raha hijery fotsiny raha ho an'ny indostria fotsiny tsika any amin'ny 5 isan-jato any zany ny arikarena malagasy no ampidiriny ao anatiny raha ny resaka ny tourisme zany hoe ny resaka viza-tany dia mitovitovy amin'izay ihany koa ilazana amintsika zany hoe tena misy isan-jato
tsy latsaky ny 300 zany izay andriketana ao anatin'ny ho an'ity fampiroboroana ny ekonomia dia alaivisarantsika tsaina zany am'izao fotoana zao raha ohatra hoe reo sehatra tsy miakin'ireo mihitsy no tsy mandeha am'izao fotoana zany am'izao fotoana zao normal zany raha ohatra mikorosofahana ny ekonomia ny mpiasa indrindraindrindra moa zany itodiana ny afatra zany ho an'ny fanjakana hoe tokony mijery malaky ny mikasika ny hoe ahoana ny anodinana ny ireo sehatra ho an'ny aty tsy miakin'ireo zany ny fanjakana fanokafana ny abakabaka de fanampiana ny orinasa misehatra tsy miakina zany amin'ny fanalefahana ny resaka hetra sy ny fanampiana azy ho an'ny resaka hoe famatsim-bola mihitsy zany mba hidinany ahafahany miverina ndray miodina ahafahany mpiasa miverina maka piasa ndray de midina ny piasa ao anatin'izay fotoana izay araka ny loharambavao maheran'ndra etsy amin'izao ireo olona very asa akoatra ireo efa tsy hanasatra amin'izay mazava ho azy fa tsy vitan'ny fanjakana samy rery ny fampiroboroboana ny ara-toekarena eto amintsika tsy tokony hosakana ho an'ny fanomezan-danja ny sehatra tsy miankina intsony araka izany ny valanaretana covid-19 tsika ny ohatra ny hafahafa rohatra itsika zany am'izao fotoana zao ny iteny hoe mahasakana ny valanaretiny satria tsika zany efa miaina normal ny mpiasa rehetra ny vahoaka rehetra zany am'izao fotoana zao miaina normal ny fanjakana efa mampiaina normal satria ny fepetra zany efa misy ary efa tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana koa tsonitra de tokony zany aleo miditra amin'ny resaka fanaovana fampiroboroboana ny ekonomia amin'izay sy ny resaka sosialy fa ny kosa zay tena tsindrina ho an'ny mpijery hoe ny fepetra ara-pahasalamana kosa tokony arahana foana fa tsy tokony hosakanana tsony zany ny fiarina ataon'ny orinasa sy ny mpiasa ray manontolo akoatra izay takian-drandrana sindikaly ihany koa ny fifampitiniana eo amin'izy ireo sy ny fanjakana mikasika ny volavolan-dalàna natolotra izy ireo amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fiain'ny asa eto Madagasikara izay efa nirahan'izy ireo nidinika tamin'ny SMM na ny sindikany magistrat eto Madagasikara ka ny 320 amin'ireo lalàna misy 720 sy 300 no nasimpanovana sy fanavaozana tao anatin'izany. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny tranombokim-pirenena ny kolokitra moa dia boky manabe sy mitaiza ny ankizy amin'ny fampanajana ny tontolo iainana anampy betsaka azy ireo ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny tenim-pirenena maro Ando Miaratiana sy Manora Andriamalala. Efa miatraika amin'ny andavanandrom-piainana ny malagasy ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy laza afa-tsy ny fiparitahan ireo plastika manerana ny tanàna. Miainga fotony izany hoe miatomboka amin'ny ankizy ny fanabeazana tokony atao ahafahana misoroka izany tsy hampisy fiantraikany amin'ny fiainany rehetra. Endrika miaro ihany koa no ahafahana mampita izany ka namoahana ny boky kolokitra mirakitra tantara mampianatra sy manabe ny rehetra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Boky tena mitondra ny hafatra mihitsy hoe aloha mba hokolokoloina amin'izay ny tanànantsika fa tena maloto loatra dia boky fandraisana andraikitra kely zany le izy anjara birikinay ao amin'ny gasy kolokolo hoe andao mba hanao pahakely zany amin'izay ny fikolokoloina ny tontolo iainan'izay. Tsy hijanona fotsiny amin'ny fampahafantarana sy fampianarana ny tompon'andraikitra. Hiditra ihany koa amin'ny fijerena ireo vahaolana ahafahana mamadika ireo plastika ho zavatra fa azo ampiasaina izy ireo. Tsy maintsy dinihana indray ao amin'ireo mpiara-miasa sy ireo matianina amin'izany hoe atao ahoana ny plastika mety afaka eritreretana hoe inona no fomba hamadihana ny sy hikorakorana ny plastika satria betsaka ny zavatra mety azo atao iny zany dia mbola nenay moa ty zany fanombohana ihany le boky ty fa ao anatin'ilay toe-tsaina hoe gasy mikolo dia tsy sarotry izay hijery an'ilay hoe inona indray no afaka hamadihana ny plastika akoatra ny kolokitra. Androany no namoana tamin'ny fomba ofisialy ity boky tory lalana ity. Ankoatra ny fanabeazana momba ny tontolo iainana, anampibetsaka ny ankizy hianatra sy ampiroborobo ny teny malagasy sy ireo tenim-pirenena hafa ihany koa izany. Hoaratsika izao kosa ny vaovao-tapatapana anisany nisongadina dia lehilahy iray no namony ainy mainy herinaratra teny Andavamamba ny anika andrin-jiro ny Jirama nisy ireny antsoina hoe transformateur ireny ho any Androany. Tsy piasan'ny orinasa Jirama ny fitsy farany fa raha araky ny nambarany nanatry maso dia namony teny ity lehilahy ity. Ny pejy ny fahasalamana dia miamanakaiky ny nosy atranty ny variant delta avy any Inde amin'izao fotoana izao. Raha tany Afrika Atsimo no nahitana izany voalohany teto amin'ny kontinanta afrikanina. Efa hita ao amin'ny nosy La Réunion sy Seychelles ny variant delta amin'izao. Mandringana haingana ary mora mifindra ny fivoaran'ity COVID-19 avy ity.
tao anatin'ny herinandro monja 1.10 ny matin'ny aretina ary manodidina ny 1.20 ny tranga vavavoatily tao La Réunion. Asakana izany ve ny fikatona ny sisy tany eto amintsika amin'ny ampahany. Vahiny maro avy amin'ny firenena ahitana ny variant delta no tonga mivezivezy eto amintsika. Sanatria iditra andiany fahatelo indray no ahiny maro raha tsy mandray andraikitra diany izao ny fitondram-panjakana. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia amina miliara maro no very amin'ny sehatra ny fizahantany maneran-tany ho an'ny taona 2024 sy ity taona ity vokatry ny fianaky ny Covid-19 araka ny fanadihadiana nataona sampandraharaha CNUCED izay misehatra amin'ny varotra sy ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena mikambana. Ravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Ny fivorian'ny firenena mikambana misahana ny fifandraisana ara-baritra sy ny fampandrosoana CNUCED no namoaka ny tatitra androany. Tatitra izay niaraka tamin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany eo anivon'ny firenena mikambana. Ny tany arkarena fobe maneran-tany no voakitika ao anatin'izany vokatry ny Covid-19 izay mahatratra amin'ny $4 miliara. Anisana tonga izany fiainan'ny mpizahantany no ny fikatona ireo firenena tena fanaovana fialan-tsasatra. Araka ny tatra moa dia ny 700 ny tany izay fiainana izay ny volana meteo izany hoe mpizahantany manodina 300 tapitrisa no tsy afaka nivezivezy vokatry ny fihibohana. Ny tontolon'ny fizahantany izay ankinana fianakaviana maro anefa. Noho izany, anjaran'ny fanjakana tsirairay no miaro ireo asa very ary manatsara ny tontolon'ny famoronana orinasa ary anatsara ny tontolon'ny fahasalamana. Ny sekretera jeneraly ny OMT nanamafy ihany koa ity sekretera jeneraly ity fa tokony efa fotoana izao hanaingana ity sehatry ny fizahantany ity ary azo tanterahina tsara. Mahakasika ny satan'ny feno-mpanohitra sy ny fanorana eto Madagasikara dia nihemotra tamin'ny fanampahan-keviny indray omaly ny fisarana avy momba ny lalam-pandrenana raha namoaka fanampahan-kevitra hafa ny alatsinainy teo. Mandroso miemotra hoy Maître Hantra Razafy Manantsoa nandritra ny fandaharana miara-manonsa ireo mpikambana ao anatin'ny HCC ireo anefa no iantoka ny fifidianana ho avy izao ka atokisana ave. Ravo Razafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Ny 20 Jona ariva no namoaka ny fanampahan-keviny mahakasika ilay tolo-dalàna manova ny sata amin'ny feno-mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara teo anivon'ny HCC. Ny 20 Jona ariva indray dia nofafan'ny ity androm-panjakana ity ny fanampahan-kevitra noraisiny tao amin'ny tranonkalany. Nambara tamin'izany fa hisy fantsiana tsotsotra na ny atao hoe correction d'ordre syntaxique et de formulation ka tsy hiova-kory ny votoatin'ny fanampahan-kevitra. Omaly alina dia niverina tao anaty tranonkalany fanampahan-kevitra vaovao. Tsy fanovana tsotsotra araka ny nambara mihitsy no nisy. Amin'ny fanamariana faha-efatra na considérant numéro 4 raha hoe solombavamboaka ihany no azo fidiana ho lehiben'ny mpanohitra ary tsy misy afaka manao lehiben'ny mpanohitra ivelan'ny anteny meram-pirenena raha ny fanampahan-kevitra nivoaka ny alatsinainy teo. Ho an'ny omaly nifindray izany ka afaka mifidy olona ivelan'ny parlemanta iraina mihoatra ireo antoko-mpanohitra ho lehiben'ny fanoherana saingy tsy misitraka na inona na inona. Tsy fahamatorana ary famerenana fanitsakitsahana miverimberina lalam-panorenana no ataondreo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Ity androm-panjakana ity izay tsy mitana ny toerana hatramin'izay intsony ny député no sady mpahalalana Maître Hantra Razafy Manantsoa. Ireo mpikambana eo anivon'ny RCC anefa no miantoka ny fahalavy fifidianana ho avy na tsy. Fitidi-pitsarana mivoaka ohatr'izao mbola zavatra tsy nitranga hatramin'izany nisiny zany HCC zany tsy azo atao zany. Dia sanatry mivava tsy hisy teny indray hoe aleo indray le raiky alataloha le rakoto arisotaloha no averinao amin'ny HCC ty fa manondrana mihoatra ny zavatra ataony koa ny zavatra ataonareo amin'izao fotoana zao. Aiza misy an'izany hoe didim-pitsarana efa avoaka dia sotomina dia hovaina indray fa manomboka ohatr'izao ve mbola afaka roa taona vao hisy fifidianana raha hisy fifidianana zay mbola fanontaniana mipetraka mbola baraingo mbola vao izao ve nareo dia efa tsy azo atokisana ohatr'izao ry mpikambana vaovao amin'ny HCC dia mbola oroviana vao tonga amin'izany dia ho azo atokisana ve nareo fa tena hoe mamofady manaonao foana ny zavatra ataonareo tena zava-doza hafa baraka tsy manaraka ny lalam-pandroenana manitsakitsaka ny lalam-pandroenana io moa zany dia hoe fanitsakitsahana isan'andro san'andro miverimberina ny lalam-pandroenana ianareo ny tompon-daka nefa nenjehanareo ny filoha teo aloha sy ny tany ariony tany aloha rehetra tany ary anisana nongananareo ny filoravalomanana mihitsy ny zany tany aloha tany tamin'ny filoravalomanana ange tadidiko tsara mihitsy ny
nanana ny toerana misy azy zany fitsarana zany fitsarana avo momba lalam-panorenana zany natahorana zany hoe resaka kolokolo zany fa izao le olona fidina ho membre ny HCC lany amin'ny kolokolo ny akamarony lany amin'ny resaka trafic d'influence ny akamarony resaka amin'ny tsindry avy any ambony ny akamarony zany fa ny olona ho atokisatsika zany zavatra zany nefa ny olona andeha kirakira fividiananao zay isy any aoriana any raha nkatoavin'ny filohan'ny repoblika ny fanapahan-kevitry ny HCC noho izany dia solombavam-bahoaka no lany lehibe ny mpanohitra ary lasa filoha-lefitry ny ateny mera-pirenena araka ny lalàna 124 tsipika 13 tsy voatery solombavam-bahoaka no lehibe ny fanoherana ary afaka mifity izay ho filoha-lefitra apetraka eny ateny mera-pirenena mibaribary tanteraka ankehitriny tsy firindran'ny asa eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ireo fomba ratsy nataony teo aloha ihany no mbola miverina sy mitohy mandraka ankehitriny na ena ny teti-bola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka raha ny teti-bola-panjakana nasy-panisiana tamin'ny taona 2024 ity nojerena manamarina ny nambarany mpanohitra hatramin'izay izao fiasiky ny mpitondra izao fa tsy ainy ny manavaka ny tena laharam-pahamiana sy ny rendrarendra tsy mamaika ny vahoaka Asinandria Malala sy Tokra Marla. Na ena ny mpitondra fanjakana ny teti-bola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny raha ilay volavolan-dalana ifeny teti-bola-panjakana 2024 nojerena sa ny fitondrana Rajoel mbola mampidina ny vola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka tsy isy fampandrosoana vanina eto Madagasikara nefa raha tsy ireo tatsaha maro anisany mahazo tombony avy amin'ny fanjakana ambolo ny ala beo ny orana ataovy mivary tanety sy mivary anaty rano ataovy mibarazy dia amin'io mahasimbory zay aloha mahasoa antanitsika vola be tabe omerana gauche à droite io fa aza atao rera kely hoe terrain baria marina mbolina satria miariko amin'ny baria koa zao le baria zao mbo malaza dia any daholo natao nefa ny sport atsika any amin'ny handball ndretraretra any foot any amin'ny terrain zao mahasampio demande foana any any boly sambo misy mijery fa satria tsy dia fatamboaka fa niny olona zay azahoany niny divitrante zay azahoany oera tena zavatra tena inona reny filaza azy kody zavatra ivelany fotsiny zavatra zay mampalaza ivelany fotsiny zay ny zavatra atao fa tsy hoe inona stratégie mba ampatanjaka le fireneko ampatanjaka azy jerevo ny euro zao tena taloha ny euro tamin'ny andro dada oui sangy 8000 ny franc ny euro zao fa sorona ny 8000 fa 20000 manko fotsiny raha ireo fitondrana mifandimy teto Madagasikara no jerena dia mbola maro ireo mahatsiaro ny zava-bitany filoha Marc Ravalomanana fony izy teo amin'ny fitondrana ka tokony averina ireny fihetsika sy tohana maro samihafa ireny tamin'ny andro dada tsy mahagaga izy raha tenao ny ilona satria voky le olona nanoan'le vitrine tena mamasina ary zay zao za le mpambony efa nazy 20000 200 millions zany FMG prime satria namokatra le tona l'hectare tena mbola ao sary tsy noetiko nareo fa mbola ao sekingeza be meno ampamboly na hatrany ambatona zaka na vakina karatra rehetrarehetra famparisihana zay olona mamboly zany tokony atao slogan fa tsy zavatra tsy mamokatra rehetrarehetra hoe kante terrain manara-penitra oka retoboko raha tsy aivina voafatra anatin'ny lalàna nasy-pantsiana ny taona 2024 fa mira-miena 4 isanjato ny teti-bola-panjakana na 520 sy ariary faingo 9 miliara ariary misy ny tsy mihetsika ho an'ny ministera sasany nefa ny fandaniana 520 isanjato ary mena 4 isanjato ny fampiasam-bola ao aminy ny tena songadina dia ny ena ny teti-bola ministera maro iakina ny fiainan'ny vahoaka raha hita mitombo ohatra ny tolotrasa ao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay mahatratra 27 isa dia ny ena 4 isanjato ny teti-bola amin'ny fampandehanan-draharaha ary ny fampiasam-bola anatsarana ny fitsaboana dia miena 2 isanjato ny ena koa ny teti-bola ho an'ny ministera ny fampianarana sy ho amin'ny ministera amponina misy tsy fantatra mazava ny alehan'ny teti-bola-panjakana atao inona ohatra ilay teti-bola avy amin'ny fanjakana na ny fonds souverain izay mitetina 240 miliara ariary mikasika kosa indray ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara dia solombavam-bahoaka iray no nitondra ny heviny nambarany fa tsy misy intsony ny mahatany-tan-dalàna Madagasikara amin'izao ary ny mpitondra ihany no mini mandika izany ankoatr'izay moa dia no amafisiny ihany koa fa ny mpanatanteraka indray izao no mibaiko ny mpanao lalàna sy ny fitsarana eto amintsika
Germano Menjanahary sy Mathieu Prince. Teny ataon'ny filoham-pirenena mandritra ny fianianany ny anaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana. Miariary anefa ny tsy fanajana sy ny fanitsakitsahana io lalam-pandrenana io. Nanomboka ny taona 2024 nataony izao fitondrana izao. Lalàna natao anameloana vahoaka saingy iarovana ny mpitondra sy ny manodidina azy no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy tazana ny mahatanitandalàna any Madagasikara ary ny filoham-pirenena mihitsy aza no tsikaritra fa mitsabaka amin'ny andraikitry ny fahefana mpanao lalàna. Namoaka fanapahana ny ACC tamin'ny 24 volana Jona na 25 volana Jona hoe ohatrohatr'izao zany ny fanaraka amin'ny lalam-pandrenana zany lalàna zany. Efa hita nefa fa tsy mifanaraka. Efa vakivavana ny raisam-pirenena na ny manam-pahaizana araka ny lalàna misy eto amin'ity firenena ity. Omaly sa tamin'ny maraina iny namoaka fanapahana indray fanampiny ve ny ilazana azy ny ACC araky ny fotoana nanao revirement à 180 degré zany hoe avy teto izy dia nivadika anaketsy indray dia nilaza fa tsy izay indray fa stomina esorina ao anatin'izay ACC io nitahotra ny BDB lazaina fa ny fitiavana ny BDB marina voasoratra zany anaty baiboly fa ny fatahorana na ny fanoherana izay tarihan'ny Flora Valomanana no antony zany rehetra zany dia hitifirana sy aniliana olona tokana anankiray no antony interpretena sy andikana lehilalàna arak'izay mapetipety any mpitondra. Toraka zany ihany koa ny anivon'ny Assemblée nationale matoa misy ny atao hoe travaux de commission mandinika andreny alohan'ny hitondrana azy eo anivon'ny séance plénière na ny fivoriam-be azo ny letratrehana dia iny zany zay tapaka satria tamin'ny fandiniana zao LFR zao le version LFR navoaka ny mpanatanteraka dia tsy azonareo atolotra io fa le nasianareo amendement na le fandovana ao anatin'ny article 6 fa tsy maintsy le tany amin'ny version LFR tapahany mpanatanteraka tany anivon'ny filakevitry ny gouvernement sy ny filakevitry ministra any no alefanareo eo. Zany santiona ny dolo mbola manapirofo fa tsy tany-tandalàna zany ny eto. Ankoatr'ireo dia nambarany ity solombavambahoaka ety ihany koa ny momba ireo kolokolo mitranga ety Seroa saingy tsy misy vokitika na niaran-dalàna ireo izay nanao izany tao anatin'izao fitondrana izao. Mbola say ny fitondrana mihitsy aza ny manome toerana ambony toy ny ministra sy andraikitra hafa any ivelany ho an'ireo olona izay efa voatonontonona amina raharaha maloto miariary sy misy pirofo ireny. Mbola antenaina ve ny atanitandalàna ny firenena amin'izao fitondrana izao? Ny anirongatra tato ato izay ny olana teraky ny fananantany eto Madagasikara no amafisin'ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Navaradrana Androany fa tompon'andraikitra voalohany ny sampodara amin'ny fananantany sy ny tsify sy ny fanazavana momba ny lalàna fehizany amin'ny vahoaka malagasy. Mbola Germaine Menjanahary sy Mathieu Prince Atrandy. Saika isan'andro no ahenona vaovao momba ny olana amin'ny fananantany tato ato teto amintsika. No amafisin'ny solombavambahoaka Jerry Randriambolaina fa olana voalohany ny ao amin'ny sampandrarano fananantany sy ny sata mifehy manokana ny fananana ny tanimpanjakana eto amintsika. Saika zary lasa fitaovana mihitsy aza ny filazana fa rovitra ny boky mirakitra ny mombamomba ny tany izay ahitana olana. Boky rovitra zany tena entin'ny olona mihitsy, tena hoe anararotana zay atao hoe fangalarana tany zay na ihany koa ohatrany hoe anaovana varotra tsy ara-dalàna zany le ny tany manatopo reny zany. Zay no anisan'ny olana amin'ny resaka fananantany zany eto amintsika. Efa nisy lalàna natao ihany izy io mba entina hoe ialana amin'izay resaka boky rovitra izay mihitsy zany, hoe mba ahafahana zany mijery hoe manome fahafahampo ny atao hoe vahoaka mihitsy zany ao anatin'ilay izy amin'ny resaka fananantany zay zany amin'ny resaka olana boky rovitra io fa hatramin'izao hoe ohatrany mbola tsy miantra dia tsy haiko hoe inona le antony. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa olana goavana no ateraky ny fanapahan-kevitra amin'ny roso mihemitra momba ny lalàna mifehy ny tanimpanjakana ho iatrany ity solombavambahoaka ity. Ilaina hoy izy ny manazava ny tena sata mifehy izany amin'ny vahoaka malagasy. Ray zany aloha ny lalàna eto amintsika aloha dia ny vahiny tokony tsy azo vidy tany eto amin'ny tany sy ny firenena zany, kanefa misy ihany koa zany ny olona kombakomba amin'izy ireny dia hoe sokatana amina teratany gasy mety ho atokisana zany izy ireny fa ho teratany vahiny ao ny ao ambadika izy ireny zany. Ka amiko manokana dia tena hoe mazava be zany ny BDB koa ny olona zany ohatrany hoe mangataka an'ireny tanimpanjakana ireny nefa tsy mahazo. Ary zay mihitsy le tena olana anankiray goavana zany misy hoe olona sahirana zany mangataka io tany io, dia rehefa tonga any amin'ireny fananantany atao hoe karakaran'ny resaka fananantany ireny zany le dossier
dia akatson'le olona ao izy satria hitany hoe misy tany mpanjakany tia mety afaka eritreretina amin'izay naovana anazy a zay koa zany olana anankiray zay dia zay zavatra mampalahelo anatin'le zany le olona tena tokony hisitraka an'le tany a tsy misitraka fa ny olona tokony tsy hisitraka an'izy indray a lasa misitraka an'izy dia zay anisan'ny tena olana goavana ihany koa satria nisy fotoana io tamin'ny mpanjakany io hoe tsy hanajanona mihitsy aloha le fangatana anazy a avy eo indray izy a misokatra tapoka indray a dia tsy hitako hoe inona le tena antony najanonana inona ny anton'le tena hoe sokafan'le izy indray tsara moa ny manamarika fa ny 700 raha raha-pitsarana eto Madagasikara dia mahakasika ny fananantany avokoa raha ny antotanisa azo farany no mafisy ny ity solombavam-bahoaka ity fa ilaina ny fanaovana sy ny fanovana ny lalàna matotra ary ny fanovana ny fikirakirana zany ho nimerika. Ny vavaon'ny trangam-piarahamonina dia sesilanty ny fanafianjiolay mitampiadiana any amin'ny tanàna ny Sambrano any Ambanja amin'izao fotoana izao mahatsiaro tsy misy fanjakana miahy izy ireo noho izany. Betsaka ny olona maratra miditra hopitaly vokatra izay tsy fandriampahalemana izay. Antsovonjy araka izany no ataon'ny filohan'ny filakevim-pitantanana eo anivon'ny komina Ambanja. Mahatsiaro mandry lavoloha zegny ny vahoakany Sambrano eto tsy vaky volo ny coronavirus nampidriky fahoriagna nandritra ny taogno maromaro tsy vitan'izay fa nampiany dahalo ny tabediagna voafirafira tapatagnana voatafiky ny vahoakany Sambrano isakaly mahatsiaro tegna ny vahoaka fa tsy managna ampiahy tsy managna ampikolokolo zegny ara-miangavy ino zegny ny problème koa fa latsaka ny tegnanay zegny miangavy ino ny vaholagna hagnampianareo zahay mahakasiky fitoejavatra misy eto aminay aritapitanagna Sambrano. Ny bana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny makasika ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina 2024 no porofony solombavam-bahoaka nandritra ny fandaharana fa ambany ary ny ena ny volana tokana ho an'ny ministera misy ifandraisany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Ando miaratina sy Andry Rakoto Malalary no mamentana amintsika izay fandaharana miara-manonja ho an'ny androany izay. Ny ena ny teti-bolana tokana ho an'ireo ministera samihafa hiankina ny fiainam-bahoaka raha ny voarakitry ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsina na ny LFR 2024 raha nambarany ireo solombavam-bahoaka tao anaty ny fandaharana miara-manonja androany. Isan'ny songadina tamin'izany ny fiainana hatramin'ny 20% ny teti-bola ho an'ny ministera ny rano. Ny ena ihany koa ny teti-bola ho an'ny ministera ny fampianarana sy ny ministera ny fambolena, fiompiana ary ny jono. Io anefa no tena miantoka ny fivelomany ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ianao mieritreritra ny ampandrosa ary hitondra hoe zay famokarana misimisy kokoa zay kanefa ny teti-bola hitantanana an'ilay ministera mihena mba zavatra logika ve zany zavatra resany zany sady hoe tena tsy fantatra hoe tsy mahay mamaky teny ve ilay vahoaka malagasy sa tsy mahay manao katsy sa hoe tena hieritriretina fotsiny zao hoe zay tiaka atao no atao ka dia tsisy teny na nininona fiatraikany na hoe nininona vidonany ihany efa ohatran'izao ny fiatraikany aty amintsika efa ohatran'izao ny vidonany aty amintsika ary mbola ho mafimafy kokoa noho izao azy ny andro antsika rapitso afaka pitso raha ohatra ka mbola mitohy amin'io lalana mahazatra azy io izay efa ndrareo moa no resy lahatra hoe iny lalana iny lalatsarotra kanefa mbola izorany ihany na dia efa mezaka miteny ary isika hoe lalandiso ilay lalana eritreretinareo ale fa isika mampafantatra ary manisy balizy mihitsy amin'ilay tokony hitantanana ny raha-pirenena. Fa nitondra fanazavana mahakasika ny fanambarana nataony teo anivon'ny OMH manoloana ny viditsolika ihany koa ireo mpanao politika sy solombavam-bahoaka tao anatin'ny ity fandaharana ity no mafisiny tamin'izany fa tsy misy mihitsy ny vahaolana sy ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy izy ireo hatrany no mizaka antserany ainy manoloan'izany. Dia mbola andeha hampiakatra an'ilay izy hihinana an'ilay mpanjifa mahay miteny kaintale ny tompona ndraiky teo anivonao masy hoe miteny tompona ndraiky teo anivonao masy fa miakatra ny zao $68 notra zay le article hitako $68 ny akariny ny vidin'ny baril makatry makary mbola 68 ary dia efa taitra izy za efa andeha teto 75 maly 72 sa 73 akory ary 73 hay mahay mivoaka tampoka ny anivonao masy rehefa miakatra le izy fa maninona rehefa midina le tsy mivoaka nareo e tsisy fitsinjovanareo an'le vahoaka mihitsy zany ao anatin'izany hoe rehefa midina io a dia tokony mba homena tombony le mpanjifa e
le vahoaka malagasy mitonga vao masahirana tao anatin'ny confinement sy ndraitrarehetra aika izany tokony mividy solika midina tamin'iny a ranopotra ny OMS fa zao miakatra le izy a hipotra le OMS ianan'le vidiny miakatra indray zany le mpanjifa Warainao ary ny fampalalam-bavao rehefa avy eo ny fandarana Global News famtinana indrindra ny vaovao tapatapany makasika ny maresaka iraisam-pirenena aorian'izay ny fandarana saia rahanao amin'ny Lilira Farala sy Clémence Rariny iriny vahiny izy ireo anatin'izany moa i maître Wilira Zafinjatov na i maître Olala aorian'ny fandarana saia dia isy ny horonan-tsary Jersey Girl ny lohateniny lalaovin'ny Liv Tyler sy Ben Affleck asaiko ohatrany ianao anaraka ny fahitalavitry ny MBS fa ny fampalalam-bavao kosa aloha dia tapitra amin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko